Andriamatoa Israël Ravalson, secrétaire général ni Sésame na ny Confédération des syndicats des agents de l'État malagasy no ivahiny ao anatin'ny fandaharany fampahalalam-baovao manokana aorian'ny fampahalalam-baovao ny fitorariva amin'ny sabotsy 12 ny volana May ho avy izao. Zao aloha ny zavatra anankiray izy tomako ny saintsika ny mpiasam-panjakana eto amin'ity firenena ity dia milina anankiray. Milina mitondra ny fiainam-pirenena iray manontolo ary miandamy-mbavy amin'izany amin'io sehatra anankiray ara-panjakana io isaky ny ministera. Asainanao anaraka izany iresahana mikasika ny tontolon'ny mpiasam-panjakana sy fanatsarana ny tontolon'izay mpiasam-panjakana malagasy izay amin'ny ankapobeny ny fandaharana manokana amin'io sabotsy io. Asaina renao anaraka izany.